eo amin'ny tontolon'ny fitaterana kosa indray dia fiara telo isan'andro miazo ny faritany Mahajanga isaky ny kooperativa etsy Ambodivohitra raha roa isan'andro kosa ny miazo ny faritany Antsiranana sy ny faritany ny Toamasina amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao. Raha ny nambaran'ny mpitatitra araka izany dia tsy dia betsaka mihoatra ny tamin'ny herintaona ireo mpandeha amin'izy ireo amin'izao fotoana izao. Anisan'ny fotoana andraisan'ny mpitatitra mizotra makany amin'ny faritany ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra izay fotoana mampitombo isan'ireo mpandeha miazo ny faritany. Fiara mpitatitra mampitoena Antananarivo sy ny faritany Mahajanga miisa 3 isan'andro no miala teto Andrenivohitra isaky ny kooperativa etsy Ambodivohitra. Raha fiara 2 isan'andro kosa no miazo ny faritany Toamasina sy ny faritany Antsiranana. Nahitana fihenana ny mpandeha raha oharina ny tamin'ny taon-dasa raha nambaran'ireo mpitatitra. Maro amin'ireo ray aman-dreny no nisafidy nitondra ny zanany hiala sasatra any amin'ny faritany ao anatin'izao fotoanan'ny fialan-tsasatra lehibe izao. Anisany andeha any amin'ny faritany Toamasina hitondra ireo zanany i Ramatoa Josiane izay nisafidy niazo ny faritany Toamasina. Marina fa nanomboka ny alatsinainy fa 20 Jolay no niatra ny fisondrotan'ny saran-dalana makany amin'ny faritany. Raha 5,4 alina ariary no sarany makany Mahajanga teo aloha dia efa 3 alina ariary amin'izao fotoana izao. 2 alina ariary no saran-dalana miazo ny faritany Toamasina raha 5,1 alina ariary izany teo aloha. Niakatra 2 alina ariary kosa ny saran-dalana miazo ny faritany Antsiranana, 5 alina ariary lasa 7 alina ariary. Mahatratra 530 eo ireo kooperativa misy any Ambodivohitra misahana mizotra nasionaly makany amin'ireo faritany telo ireo.